niotsaka ary atahorana irodana tanteraka ny ampahandalana ao amin'ny fokontany Isokaka anatin'ny commune Ambonivohitry Tolaniaro noho ny rotsakorana be loatra no nitarika izany fiotsan'ny arabe izany. Anisan'ny lalana be mpampiasa sy ifamezivezena nefa io lalana io nakatona ao anatin'ny efeptaona tsy voafetra io ampahandalana io no izy mety hitera-doza raha ny fanazavana. Mampitindra Andrembololona. Efa loza mitatao ny mpampiasa lalana ato anatin'ny commune Ambonivohitry Tolaniaro ny fahasimbany ity lalana ity. Be mpampiasa rehefa mezivezeny ity ampahandalana ity kanefa miotsaka amin'ny ampahany mety hitera-doza ny mbola ho fampiasana ny lalana amin'izao efa misy fahasimbana izao. Efa tokony redimensionnena ao anatin'izay satria tena efa tsy mazaka an'ilay rano izay mivarina avy any ambony milatsaka mankaty amin'ity lalana ity. Loza mitatao moa zany ny eto satria tena tsy afaka andehanana zany ity lalana ity ary efa napitaina amin'ny tompona andraikitra isatsikajiny amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay omanina ny faritra Anosy, ny fomba-bahoaka, ny direction régionale de travaux publics, ny préfecture, ny commune urbaine, ny Jirama ary ireo izay rehetra voakasika hitondra vahaolana malaky na anatin'ny urgence dia efa mipetraka avokoa izay raha zay. Manana anjara toerana be amin'ny fampandrosoana eto Tolaniaro ity ampahandalana ity. Miantso ireo tompona andraikitra isantsokajy ny jery akaiky ny asa fanamboarana ireo mpitondra ity fotony. Tsy azo aliana ny asa fanamboarana goavana iantohana ny faharetan'ny lalana. Route nationale izy ity axe principal mihitsy izy ity eto tampon-tanàna ny Tolaniaro amin'ny mahasoloam-bavam-bahoaka ny tena mitondra ny etaetam-bahoaka zany eto dia manaitra ny indrindrandrindra ny fitondrana ny ministère fanjakana fibeza ny ministère ny travaux publics ijery aingana satria ity ny avokavoka ny tanàna ny Tolaniaro tsy afaka mifamezivezy ny olona na ny fiarakodia na ny entana zany dikan'izay tapaka tanteraka ny lalana ka eto ohatra efa ministra dia miantso anao zay satria tena filana aingana ilay eto satria tapaka tanteraka ny lalana donc tsy afaka mivezivezy ny olona. Efa tsy azo ampiasaina intsony ity lalana eto Isokaka anatin'ny commune Ambonivohitry Tolaniaro ity mandra-pisy ny asa fanamboarana sy ny fahafitan'ny fanarenana araka ny toromarika Trantsy.